resaka rapprochement ve no mahatonga ny fionan'ny filoham-pirenena tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tany Anosy. Ny filoham-pirenena araka ny fantenen'ny filoha national teo no ivelenao kely fotsiny amin'ny resaka légalité sy ny légitimité. Ny filoham-pirenena ray aman-dreny izy no manamary ny ny constitution, il est le garant de l'unité nationale. Il y a des stipulations en disposition de la constitution, ça est foutu, il y a façade légitimée, nous manne en légalité, en l'étoilani, en tchana les isoué, en tarkani, Fabivana Pyrénées. A onatini Fabivana Pyrénées, de Fatartik, fa et Fananou Kizania, Nandrayas, une fabrica tamiro, flotteolo. Ni président Safian Pera, ni président Didier Tiraka, ni Fatima, ni président Ravalomanana. On a les marins mandénéens, Assassin, ni Foubrelena, Amni, dans la Constitution nationale. Allez, à dire que n'y a pas de allégation si on affirmation d'Awolzach. Ni les sacavés, Miss Coalition, cette Miss Coalition. Godewe fatahuranareo amle fametranany eto Antananarivo dia mifanantona amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ianareo. Tiana tsara vana tsara mihitsy ny resaka réconciliation nationale, ny resaka cas particulier amin'ny ny fahazava-mitondra teo aloha sy ny resaka fifidianana ho avy amin'ny unité nationale dia mandray ny anjaranjaikiny ambony amin'ny resaka fampiavana firenena. Anjarany arizy ihany no mandamina ny fotoana izay ionany amin'ny ireo filoham-pirenena teo aloha. Efa anaty programme-ny ary amin'izao fotoana izao raha jerentsika tsara ny dia ny tanjona aloha ary mandray anjara adaoly amin'io fampiavana pirenena io ny atokon'olona maro samihafa dia efa miroso tsikelikely zany tsika ary Antoine, c'est Azotenen, Isan, les Atoé, calendrier, c'est un Amazon, Yesaka, Atom, les Amazoftonzo. Marnamis and Noah, les Resakan Lewe, victimes. Resaka réconciliation, Matomis en réconciliation, les victimes à Zaya, Sampeta, Atenami, Sanzaran Lebea, il est une victime millénaire, à Irenia, à Nissan Tenatri, à Novanande, réconciliation nationale.